Le malgache est de nature résilient. Peu importe la situation, il trouvera toujours un moyen de s'adapter. Le roi de la débrouille finira toujours par trouver la solution. Il y a en effet ces gens qui sont constamment condamnés à l'exploit. Ils doivent faire preuve d'une grande imagination, à l'image de Dadanist, qui doit sa survie à son talent. Il y a 40 ans, alors qu'il travaillait pour le compte d'une société privée, l'idée de recycler les pneus de voitures usées lui est venue à l'esprit. Dadanist transforme ces matières en sandales au design particulier. Depuis, l'artisan a parcouru un bout de chemin avec ses sandales. Grâce à cette activité, Dadanist donne du travail à de nombreuses personnes et nourrit en tout une centaine de familles. Ses enfants et petits-enfants vivent presque tous de ce métier. Rehefa zavatra-mety vita amin'ny fingotra zany dia vita eto. Farany kely indrindra eto zao le patin-na bisikilety reny, le frein. Dia rehefa mety ankoatran'izay avitana pièce-na automobile koa eto, afaka manao. Kapa moa dia efa zay ny origine eto, kapa pneu. Satria tonga dia fourniture tokana ny azy, tonga dia juste vita amin'ny pneu. Dadanist s'approvisionne en matières premières auprès des ateliers et garages automobiles de la capitale. Tout se fait manuellement, de la découpe des pneus jusqu'à l'assemblage final des articles. Manao kapa ray zany aho ohatra hoe tena miasa amin'ny lame ohatra zany eo amin'ny 15 minutes eo, kapa ray na mahery kely arakaraka le modeliny. Ty zany tonga dia juste hoe tanana mihitsy manao azy, antsy ny raisina dia saina maranitra dia zay. Marina fa asa mafy ihany izy a. Asa mafy ihany izy na ny force hoentina manao azy. Dadanist est fier de ses créations. Ses œuvres sont vendues à travers tout le pays. L'artisan confie qu'il a même des clients à l'international. Ianao mividy kapa sinoa zany ny scoubidou zao efa mety efa ray alina mahery, ray alina ariary mahery. Nefa izy mbola ohatrinina vidiny. Ny amafisany nefa izy raha maharitra 2 volana ny kapa sinoa, 2 taona izy vao mety ina dia eo zany le ampidivinan'le izy. Dia le olona zany efa lasa mirona makaty amin'le asa tanana malagasy, indrindra hoe ty kapa pneu ty, indrindra hoe tonga zao ny orana, ohatra zany izy azo entina amin'ny orana tsara. Le recyclage est au cœur même du métier de Dadanist. Pour lui, on ne doit rien jeter parce qu'une chose qui ne sert plus à une personne peut être encore utile pour une autre. Eny izy aloha zany amin'ny asanay, izy zany hoe io ny asanay dia zava-dehibe aminay le izy. Dia tsy tokony ho verivery foana zany ny zavatra raha mbola misy azo anaovana azy satria mbola mahavelona olona maro. Zay zany hoe ananana tsy voatery hoe pneu ihany. Fa rehefa mpanao asa tanana zany dia mila akora ohatran'ny hoe efa niasa, fa tsy dia ilaina nefa mbola ahavitana zavatra maro dia tsy tokony ho aririna foana zany izy raha ohatra hoe tena zay ny zavatra iainana satria betsaka ny zavatra mbola ilana azy. Na dia raha tsy miasa amin'ny olona ray manko izy mety hiasa amin'ny olona maro. Dadanist ne se plaint pas de sa vie. Il compte encore travailler longtemps jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Pour cet artisan, toutes les voies sont bonnes du moment qu'on aime ce que l'on fait. Ty zany ny ohatra ny asa rehetra ihany. Misy izy mahomby matetika, rehefa misy koa tsy fahombiazana dia efa tsy maintsy misy zay fa tsy maintsy mahomby foana ny zavatra ataonao. Fa rehefa tsy kivy fotsiny ianao zany manao azy. Ny zavatra koa zany matetika hoe raha zavatra ray ataonao, tsy tena toponao tsara hajainao dia mety zavatra hafa. Fa hajainao izy zany, toponao tsara manao azy, atao am-pitiavana, atao am-pifaliana, atao am-paherezana ihany koa dia mandeha. Tant qu'il y aura des pneus usés, le business familial de Dadanist aura toujours des chances de se développer. Cet artisan recycleur peut donc s'endormir sur ses lauriers. De toute façon, la relève est déjà là.